magnano mbola tsara amintsika jiaby zay mahita sy maregny fandarana zay ataon'ny mpanao gazety zao. Isoragna moa nareo mpagnano gazety navy nagnadiady hoe ino marina ny raha misy fa maro ny resaka mandeha à gauche à droite mikasika ny fahalasana ny tombokovavy Bezara Eliane Virginie Dimy Nidonia. Voalohany teniko angamba dia miondrika mpanajana amin'ny fianakaviany Nidonia ary mankahery an'zareo jiaby artista namana. Fa ny raha misy dia karanty niditra ny fonja ny Nosy Be tombokovavy tamin'ny 16 juin 2022. Nisy inculpation maromaro moa tamin'izay zay tsy ho teneniko le inculpation fa hoe niditra ny fonja izy tamin'ny 16 juin 2022 dia rehefa niditra tao izy dia nanao crise tsy salama. Dia aminay amin'ny administration pénitentiaire zany raha ohatra ka voafonja ray marary dia manana zo izy amin'ny maha-olombelona azy zo fototra hitsabo dia nalefa tany amin'ny hôpitaly. Rehefa nalefa tamin'ny hôpitaly izy tamin'izay dia nahazo fahasalamana dia niverina tao anatin'ny fonja. Nandeha koa ny fotoana nihetrika koa ny crise ary efa saika ny evakena izy tamin'izay fa noho ny enti-manana moa tsy nisy tamin'izay dia voatery nanaraka fitsaboana tao Nosy Be any izy. Ka taty aoriana zany tamin'ny efa ray volana latsaka zay nanao crise koa izy dia nalefa tany amin'ny hôpitaly ny tsaboana. Fa ny tena ny marina zany ny aretina nahazo azy zany dia aretina zay tsy azo tsaboana intsony satria cancer de pancréas phase finale zany no nahazo amin'ny tombokovavy. Ka eto za zany dia tsy hanome tsiny an'izaniza fa mba mitantara fotsiny zay ny zava-nisy tamin'ny mombamomba ny tombokovavy ary magnentana atsika namana malagasy jiaby hoe mampalahelo ny aretina nahazo azo koa fa mandeha le resaka gauche droite hoe nahazo poison mitsindromina pikira tsy marina tompoko zay zavatra zay. Fa izay dia magnaja ny zon'olombelona ary niezaka na ny administration na ny fianakaviana dia nahita fianakaviana ny tombokovavy dia nahita tsara fa izay tamin'ny administration pénitentiaire dia tsy nialatra tamin'ny farany ary tena nagnano zay vitanay. Zay angamba no azoko lazaina fa raha misy fanontaniana hafa moa za tsy hamaly an'izay fa zay ny zava-misy fa tsy le resahan'olona sasany zay miteraka resabe fa aretina tsy azo tsaboana nahazo ny tombokovavy cancer de pancréas phase finale zay nahazo anazy. Ka dia eto am-pamaranana zany dia mbola mamerina ny fankaherezana amin'ny fianakaviana satria tsy mora moa moa namana sy ray aman-dreny olo-tena ka dia mankahery anareo fianakaviana jiaby izay amin'ny administration pénitentiaire. Misaotra tao.